zao ndray manamboninaitra général amin'ny gendarmerie no miteny amiko rapa atsy pereray mafa hosamborony alahy inona ho any antony mon général anongampanjakany tsy haiko tsony le izy ndre matofilo zao no izy ry vahoaka ampanatretena lehibe ny lazako aminareo za de mbola vonina nompo tanindrazana no ny fiarovako ny aiko no natonga ana nandao ny fianakaviako nanomboka afako maly laha tokana ny any ary za tsy anaiky novinanoviana ny resaka kolikoly tsy anaiky novinanoviana iara-iasa amin'ny mafia nandao ny fianakaviako indray ny tenako fanindroany zao tiako ny vadiko arovako ny tanindrazako manambonary tsika asianao mon colonel betsaka ny teny amiko patrika tsy mikael io fa ny olona manodidina azy saingy filoam-pirenena ianao ifimbe dehibe any teny anao hatrany andapa za to eo akaikinao iara-iasa aminao ty tsika asianao ny tediavin'ny vahoaka tsy te mibetsaka andro any ary mbola tsy te hamoaka anaran'olona sy dossier fa miangavy anao a ndray mato colonel raisy ny andraikitrao jereo any le izy samy colonel tsika tsy tokony ifampatahotra samy niana tsika asianao ary tsarovy ny teniko tamin'ny solanga voalohany ny ara-mpinamana fakazo apo ary fimbetsaka ny tenenako anao zany fakazo apo tsika asianao ary mpivavaka nafantarako anao tsy ho lavaresaka ndray matofilo fapetrako aminao ny fahendrena ry vahoaka malagasy masina ny tanindrazana ianareo mamyrateo bureau ny koza fa mamfanena tamiko teo amitobo ratsy mandrava ny tenenako hoe sokafo ny sofina sokafo ny maso masina ny tanindrazana tadio reny teniko reny tenenina fotsiny aloha fampisamborana zay magaga anay fanontany zay rehetra hoe izy le voany fampisamborana nyvoaka na taiza na taiza zay magaga fa tiako tsindrina kely fotsiny ny zavatra mba tiako isotomana ny sainy malagasy dia mialatsina ampiasa teny frantsay teny en politique il y a pas de hasard tout est calculé io fifanisina sely zavatra successionna événement io somary isotomako ny saitsika ihany izy ahoana le hoe efa tsy miaramila tsony azy zao fa fa olo lasa civil ny safidy ny lalana civily aho fa tsy niteny aho a ny officier mandrakizay foana fa ny safidy ny lalana civile satria iteny masombahoaka ohatra ny ataonareo zao zay de ny safidy manahoana zay tokoko le mahakasika le fanambarany colonel Patrick zay mahatontonona ny efa nivaliky teo a misy resaka solonety hoe misy mpanotona manodidinanao misy an'io mafia manahoana ny fandraisanao an'izay raha za le olona milaza an'izany a de mamoaka dossier oetimety amiko aty oetimety amiko aty fa anisany zavatra ady ataoko miady amin'ny resaka kolikoly io oetimety amiko aty tsy tokony ataotra izy miezaka nataonay hatram'izao angamba manaprofo fa miezaka miady mafy zahay amin'ny zavatra tsy rariny teo aloha ary mahagaga tsisy miteny le izy rehefa mivoaka ny conseil de ministre eo misy ezaka goavana be nataonay tamin'ny conseil de ministre farany teo ho an'ny vahoaka malagasy de tsisy miteny ary tokony tsy hanome hirika ho am'izany mbola verenantsika zay rehefa avy eo eo zany le izy hoe misy fandraisana sa tonga ho azy a raha ny fivantsony zavatra le misy andrajoelona mipotra de misy fanambarana nataon'ilay colonel eo zany le misy an'le hoe sortie médiatique zay zany aloha izy a rehefa misy sortie médiatique de eo zany le zavatra tsy maintsy jerena amin'ny lary tsy maintsy mijery amin'ny fotono mihitsy le izy ary toko raha fahalomanana hoe fahoana tokoa ary ny amin'ny andro rajoelona aloha de tsy atao mahakaraky eo zavatra efa niainana tamin'ny amin'ny taona 2009 io zany mikasika ny hoe fanambarana na zavatra atao zay ry satria eno ihany inge misy fivoriana amitrange tseroa ary manao antona ty fivoriana ampitaindavitra tono zany isy ny mpiaradia amin'ny eto toerana manao an'io ary voatsela faranisy fisamborana an'le tompony andraikitra teo aloha
zay efa ministra teo aloha niaraka tamina olo maromaro teo am'roamby folo teo mitazonina nandritry ny fotoana nahatra efa nisy folo andro tanoany tamin'ny fanadiadiana zay natao de tsy lavitra an'izany satria nisy fikonokononana anao zavatra deto zany am'resaka hoe fanakorontanana ary mbola tsy lavitra an'izany matoa misy re ataontsika hoe perquisition zay miseho tatoato ary mbola isy mbola itoy raha araka loharano-bavaoantsika de tsy lavitra an'izany de rehefa mihaino an'le ataontsika hoe fanambaran'ny colonel zany dia ny zavatra ny teneny aloha de tsy mamafa n'lay zavatra nataony le nitranga tena pasapito miresaka fahamarinana ma tsisy ny sisa de mba tena mba niandro koa nisy fitoriana ny andro koa zay mihitsy hoe niandry hoe inona ny fanazavana mikasika an'iny fa tsy nyresaka momba an'iny izy aloha inona ny antony satria misy koa e blessure volontaire aloha na tiana na sy tiana tam'le nitranga tena na adiso na sy diso le olona teny dia mila matoko satria zay le fanavozana mila matoko ny fitsarana de mitondra ny raha ny fitsarana izy dia miandro ny toyeny fa tsy zay aloha nitranga fa tonga dia nanao fampiasa kery ary nandratra olona tsisy fanazavana zany avy amin'ny sanomba niandry any aloha hoe inona fanazavana avy amina de hoe afa nisy resaka talonga mikasika an'izany prétova zany hoe iverenana tsony zay tsika io de tafiditra ao anatin'ny hoe fanavozana ny république refondation de la république rehefa amresaka république zany mitokora fahalamana de misy ny asin'ny république dia voaososy io teo de mila veriny am'lohany de io ny iverenana mbola colonel Pernasa moa le colonel mina fanambarana raha Pernasa izy de misy ny rafitra isanambaratonga manao an'izany hoe ny miaramila rehefa manao fanambarana de mahazo fakatoavana amin'ny lehibeany zay aloha zany lizy ka fantenina mipetraka zany ao anatin'izao tsika hoe fanavozana ny république zao raha hoe tena hoe républicaine mitafika de hoe nisy vezesa tsisy raha tsisy zay de tsy maintsy mipetraka ihany zany le fanamarina ataon'ny tanora eny an-tanàna na ny ole manao loamboto tena tsy maintsy tsorona zany satria tsy maintsy misy ny fahazoan'ny talana rehefa nisy fanambarana ato satria sady tsy vita zany mampiasa sainam-pirenena izy ary manao fanamina miaramila de eo zany aloha tsy maintsy mipetraka zay nisy ve ny fahazaon-dalana tamin'le bebe ny amin'ny zavatra nataony toreny rehefa tsy misy izy efa laza hoe any abitsoana sy miafina sy ny sisaka fanontaniana mipetraka ihany koa hoe misy ny zavatra tenenin'ny vavy fa misy koa zavatra tsy maintsy amarinina amina satria mora ngeny milokalize ohatra ny hoe raha misy appel na zavatra ohatran'ireny aminatina hoe amina tambazotra amin'ny fifandraisan-davitra mbola tsy anytsika io zany amin'ny resaka hoe eto izy satreto zay aloha ny zavatra misy fa nitranga teo aloha tamin'ny tranga teo aloha dia misy zavatra ohatran'izao hoe nanao fanambarana toreny izy zay nanakihana mafy angia mamaravatomanga tamin'ny fotoanandro fa tao anatin'ny fanambarana zay nataony dia ménager izy le mpitondra teo aloha Andry Rajoelina tao anatin'ireny fotoana ireny ary Andry Rajoelina dia azo lazaina fa hoe tsy niditra front amin'le olona manana problème any Maurice amin'izao fotoana zao fa tao anatin'iny ary misy le hoe zay rehetrarehetra zay tao anatin'ny fanambarana zay nataony ty colonel ty tamin'ny fotoanandro dia ménager zany hoe tsy tena napiditra ny anatin'ilay resaka izy taminy zay zany aloha tsy maintsy anaovantsika fanamarihana zay de miandritsika moa zany notoyany fa raha ny fikaroam-bavao zay natao tamin'ny maly tao reny le fanambarana sy ny firesahana am'le hoe misy fikasana samy tsisy aloha le hoe didy fampisamborana miaingy any momba azy zay aloha zany afaka resantsika satria nanao ny fikaroam-bavao tsika ary source digne de foi mba tsy lazany officiel no milaza tsisy antsy misy fana didy fampisamorana mikasika an'ity colonel ty mandeha any fa maninona ary ny olona ary gaga dao le fa maninona ny tonga amin'ireny le hoe eny amin'ny réseaux sociaux izy manao fanambarana de misy dikany zany mety hoe izy koa zavia moa zany de davanao samoka tsisy faharoa ny amin'ny hoe miantso ny colonel voalohan'ny fanavozana izy ao anatin'ny fa hoe tsy afaka mifampiresaka very zareo fa tsy maintsy tety amin'ny réseaux sociaux aloha de rehefa ny safidy le ty amin'ny réseaux sociaux izy miantso ny PRRM dia misy lafin-javatra anankiray zany hoe te jouer victime ary ny gasy de morandairanyzay mihitsy hoe ny olon'ny fo asa le hoe no manosy atsika ve de morandairan'zay hoe ny malagasy amin'ny ankapobeny dia mirona kokoa any amin'ny victime rehefa hoe misy victime niny ohatry ny adino daholy tany tranga le fitsaram-bahoaka tary sahamvotro zany tany asondariny de adino zany teo aloha fa le hoe tena fitsaram-bahoaka tsy mety kosa aloha voararany lalàna resaka fitsaram-bahoaka fa adino daholo ny akta nataon'ireny olona reny tao aloha de zay zany lizy hoe nilalao an'le sentiment zay le mila tongava milalao an'le sentiment zany le colonel
de vitantsika moa zany ny fivoarana raha satria araka nambarantsika hoe raha tsy nafantatra raha tsy nao fangatahana na fampilazana tamin'ny lehibe hoe nahazotodrany lehibe mpife isanambaratongo ao anatin'izao fanavozana ny république hoe armée républicaine nanao le fanambarana de vitantsika hoe ina koa zany fepetra raisiny inona ny fepetranyio raha tsika somary nisy karazana menasy ihany tao anatin'ilay fanambarana hoe samy colonel tsika tsy mifankataona ka zay le izy ka zay le tsina satria ao anaty kely filazana inge misy resaka hoe cosofam misy resaka hoe ohatra zao de inona daholo satria lasa ohatra ny mivoaka miditra zany inge le zavatra resahana le hoe misy fikasana izy ihany no teny hoe anongam-panjakana sy ny sisa inona no idiran'izany rehetrarehetra nitorimaky tamin'ny menareo resaka cosofam sy ny sisa de hitantsika eo zany zay andrasana hoe inona ny fivoarana satria tsy afaka mihaino feo an-dakiloso tokantsika raha ny sarany tranga aloha zany hoe maly ariva ohatrany hoe novoizina lasa hiteraka orosy panika le izy hoe raiky de manomboka ty tsy milamina tsony ka zay hoe ny olo-pirenena afaka mandinika sy mijery sy mamakafaka mifotony hoe inona lay zavatra mitranga tsy afaka tsika lay interneny brito teo hoe mora lolovina ihany any anatin'ny resaka hoe fihetsepo na sentiment de tonga de en politika koa zany hoe ikopakafo ary atao mainka efa misy hoe sery any liana de zarany ariambadika ary hoe tena misy zavatra tahaka an'leny na mety hoe fa manipulation miainga avany de mandeha mikopaka tamin'ny maly zao nahita tamin'ny tambajotra tserasera tonga hatrany amin'ny hoe idiony sisy tany de sy nefa misy inona eto Madagasikara manao inona mihinona no mitranga de zay le hoe saraisina amin'ny fotony a sy fijery mahitsy hoe inona lay mitranga fa tsy entana misy tsy hanao fampitamotsika ohatrany zavatra mitranga tany Russie tamin'ny fotoanandro ndrasantsika to zany mikasika hoe ny prédateur de tsy amelanao moramora zany ary tsy maintsy midestabiliser anao izy a noho ny amin'ny antony maro samihafa satria misy verembo teto misy olona tsy mahazaka ny traversée du désert teto misy efa zatra ny fanao hoe gaboraraka sy fanaovana pimamba sy ny ohatran'izany teto misy te hanan-karena noho ny fahefana no sy ny sisa itka ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zany adia reo miaro mitolona ny tsy ho verivery foana ny raha latsaka ny ainana fohy ny tolona de zao le fotoana hoe mila mivondrona iaro an'izany manoloana andray satria tsy kely lalana zay le ataontsika hoe ny prédateur sy ny ataontsika hoe ny mpanakorotana amin'ny endriny samihafa ary reo dia araka nambarantsika hoe sans scrupule ary zay mahatonga le hoe misy kisendrasendra satria rehefa volana febroary ohatra zao a de misy trangadravatra ohatran'izany zany miseho eto amin'ny firenena na taty jereo vanim-potoana samihafa ireny vao farany teo reny misy affaire 7 février nisy tamin'ny fotoana aloha tamin'ny resaka hoe 11 février tamin'izany fotoana zany de ohatrany hoe misy trangadravatra miseho zany dia rehefa tonotony eo de mety any amin'ny volana me sy ny ohatran'izany ndray raha misy hoe rentrée politique satria nareo le tsy mahazo toerana na reo verseza de zay le hoe tena mitsikarokaroka mihitsy amin'izao fotoana zao fa zany akory firesantsika an'izany koa tokony hafahalamana tsy midika hoe manome carte blanche ny mpitondra amin'izao fotoana zao fa tsy mahazo mitamatama na manao piasa be na te zay efa tena miasa fa misy de le hoe misoko ao ananonaninao ka mila andraisana ny fipetra de zao ihany koa no fotoana zany tsy maintsy hifanomezan-tanany le miaro mitolona mba hijoro mba hoe hoary fanina zay le ataontsika hoe irisona makany amin'izay fanavozana ny république na ny refondation de la république izay tsy maintsy tsiriny zay ny tokony fahalamanana satria misy ihany ny atao hoe aki ny hoe fa mba misy zavatra azo kosa na tiana na tsy tiana amin'le hoe dingana eo amin'le fahalalahana zany amin'le fanio-kevitra fa mila hitady foana le izy eo amin'le hoe atao dridrangily moa zany hoe asivo mikasika hoe satany tetezamita sy ny sisa hoe ahoana ny feuille de route de mety asa aloha hoe mety mifakazo hoe le resaka sady tsy mifakazo satria fa mazava le hoe misy fifidianana fiafarany zao tetezamita zao mialohan'ny fifidianana de misy mikasika ny lalam-panorenana anelanelany lalam-panorenana sy ny fifidianana zany no mamaritra ny hoe inona ny rafitra hijoro eto amin'ny tany sy ny firenena mialohan'izay de misy tanterahana le atao hoe fikaonan-doam-pirenena ka inona moa zany tsy maha feuille de route an'izany tokony fahalamana raha jerena amin'ny akapobeany a zany hoe misy fifidianana filohan'ny république misy alohan'izay ny mikasika ny constitution no mamaritra ny hoe inona daholo ny androm-panjakana mijoro inona reo rafitra maro samihafa ahoana ny fepetra tetezamita-na ny hoe mandra-piatonga ny fifidianana filoha-pirenena de misy le disposition transitoire zany tsy maintsy misoratra ao anatin'izay constitution ho avy eo mialohan'ny constitution de misy ny atao hoe
concertation nationale de misy ambaratonga samihafa manomboka any afokotany sy ny zany rehetratre misy dingany misy chronologie zany eo anatin'le inona tsika hoe feu de route zany sa tsy feu de route izy no mandray anjara ao anatin'le izy endrika feu de route zany sa tsy endrika feu de route itsika ihany no ataontsika hoe mahita sy mamaritra an'izany fa sitsika fainy kely mety tsy ifakazo amin'ny hevitry ny maro aloha zany zavatra resantsika teto fa eo tsika mahita isy eo anatin'izay mety ho fandraisana ny antso sy faneho-kevitra maro samihafa zay mety ho avy rehefa avy eo andonzatsisy miarabe eny tompoko miarabe salamy miteny mampalasa miteny hoe famakapakana tsy manaja natao zany makakaisatsika hoe makatisa makatio fa izatatotsafina fotsiny de zao raha misy ama zavatra natao raha famakina azy momba ny foloradena sy maovra vatomanga de nisany natao ty colonel patriotique ary anisan'izay hoe natongava samy tapaokana misy azafany hoe lasantsila ao afa isy masterna kokoa isy tsaratsara ary rano paster am'izany ezaka natao zany tokony tsisy tombontsiava ny zareo reo fa tokony hoe anjara zareo mandamina tsara am'izay zavatra misy satria raha ny antony hoe mitondra ny fanavaozana zany am'izao de ohatrany hoe tokony ainy amin'ny tanina io nineny zavatra nytomboka mety mitsarafiany colonel patriotisme de tokony morainy zareo manontany zany satria vermainy ny ezaka natao teto raha refotsy izy ifanampareo ary io efa de zao tsy maintsy misy mitorapona amin'ny zareo miakany na mekina io zany lasa tena tsy fantatany efa anany mazava tena misaritsy rehetra ohatra ka tena jereko zareo ny aloha fahitako azy focaliser amin'ny resaka hoe ady amin'ny kolokolo ny tena nidiran'ny colonel Patrick ary longady amin'ny kolokolo zany raha ny fahitana azy aloha araka nambarantsika ny prédateur dia tsy amelanao irery andeha amin'izao zany fa tena manao ny fomba rehetrarehetra izy tena sans scrupule zany araka ny resantsika teo hoe zany de tena motsisindra fo zany tsy nisika zao ny ady io zany teknika io raha ny fahitako azy hiditra franc anao sa tsy hiditra franc resana be mako hoe tapaony ina moa tadipotra miaraka amin'ny frantsay zao sy nzao raha mijery ny fomba nataon'ny Vladimir Poutine tamin'ny 40 teo amin'ny fitondrana ary toko raha fahalomanana calme izy tsy be resaka izy tonga de nytotany etra sy nietra zany aloha ny any ny nanany an'ireo de faharoa le hoe zay tsy nahazakan'iny de nitsoka le mpandrara sy orinasa tany de ohatra raha fahitako an'le fizorana amin'izao fotoana zao mety ohatran'izay ohatra ho alalahana sehatra ny télécommunication satria hoe isy mpandrara hafa hiditra amin'io sehatra eo isorana zay lalàna maneritery izy de hoe zay tsy mahazaka zany de io le hoe ohatra inona le filazan'ny tanora sy ny olona hoe ohatra nikatsaka anatin'ny lapoaly de de andalo rasiny ianao miaraba tompo salama miaraba io zany le tsisy tsony hoe zay ny tompony ity ampimamba le resahany eto ohatra anankiray zany miaraba teknika io allo daoary ya faly miaraba ny tompo radio daoary ny alo analyzeko manokana ty fomba le resaka sadeka le io tsika matoa tsika ao anatin'ny sadeka io tsika ve mahasamy laza rehefa tsy ilaitsika ny sadeka raha ho samy laza fabe masika fa tsy mila sadeka dia manoa fanambarana tsika miampy tsy ty vary mohaka nefa malany sisany marary zay aloha le ray zay vo foroa sadeka le teo aloha mipotra mandeha foroa pirenena teo aloha andradrelona de mipipie pataloha daholo zay ny tena mahagagana amile izy zay le izy kainao tsy anao asiany manao faideroty ianao miodikodintra ny zanak'Israely aty anefitra tsy tena totosa le izy fa malaza tsy nanana anao de rovi telo volana ty aorina nitondranao mbola tsy manao ianao
zay ny ilay izy faharoa manarakaraka an'izany teneniny andriamatoa colonel Patrick za misy zavatra tsikarotra tadidio fa fifanambarana rehetrarehetra nataony tsy zao tsy vo izao fa le tanilo tao fa tivotra foana ny gendarmerie pirenena colonel Patrick ane gendarme atao amin'ny FIGN na vonivadika nanao ary abireo zay tadidio fa le gendarme tsy miteny reo analyziko ty inona ny zavatra fonosin'ireo gendarme tsy miteny eo am'izao contexte misy atsika zao le fitondrana am'izao ohatrany mianahana le fanavoazana mitady fahavalo avy any ivelona nefa ny ao anatiny ary tsy maîtrise eny inona le tiako tenenina misy olona toteny hitany olona en fait ko makary lehibe nahandro fanjakana tsy teneny ke fianarana fa maninona misy ministre afaka manao an'izay eo fa le olona iny tsy maintsy manao an'izay ary bibebe miresaka ataon'ny olona ao anaty Facebook momba ny rangahy anankiray io zay izy isaky mandeha ny PRM dia hita foana io rangahy io ary mitokodina efa mandeha mitokodina anaty lapao dia fanapa-kevitra miainga avy amin'izay foana hoe vao mahatapa-kevitra ny colonel sotraka mareva avy ndraiky tsika aloha tsy manana proof amin'ny hoe iza no ohatrany teny mako zany hoe ahoana re zany tsy mahaleo tena amin'ny fanapa-kevitra zaraisiny amin'ny filohan'ny fanavoazana ny republika fa misy tsindry tsy manana proof mivantana amin'izany tsika hoe tena zay tokoa ve le izy vio moa rehefa misy hoe te ilalao ansary tokoa ny ao anaty tsika hoa tsy miaro an'izao fitondrana zao hoe manana carte blanche fa tsika tsy izany mihitsika fa ny tsika teo de hoe misy tolona natao azadiny fa roapolo mahery ny olona lavo tao anatin'ny 3 herinandro 9 andro akoatran'ny raha latsaka mitondra takaitra mandra-pahafatany amin'izao fotoana zao tsy azo tsinotsiniavana zany ny firenena dia potika tao anatin'izany rehetrarehetra zany raha mahita ny fotodrafitrasa raha mahita ny fahavoazana ara-toekarena raha mahita ny fahavoazana ara-tsosialy teo amin'ny fiarahamonina teo amin'ny hoe lay tena hoe le sotoavana tena malagasy vokatry ny nataony le fitondrana teo aloha na izany tsy azo tsinotsiniavana tsy hoe ao anatina zavatra hoe taitaitra kely miseho etsiroa dia hoe tsisy atao tsisy azo amavanina le zavatra mitranka fa tsy maintsy fatarana koa zao inona mety mahatonga an'izany rehetrarehetra zany dia araka nambara teo ny prédateur dia amin'ny fomba rehetra tsy amelanao azoazo ainy zany fa eo fotsiny le izy hoe za zany tena mba hoe mafanino mba hoe endrasako fotsiny zay zany fitondrana miaramily zany dia mametraka ordre zay fotsiny le izy andao za tsy izy mety zakatsika sa tsy zakatsika zany nampanotsany tany azia tsy matsanana na tokora fahalimanana ary mety tsy problema mihitsy raha mifahitako azy hoe tena dictateur koa sa loha tsy maintsy zay aloha manitsy an'io satria hatrany amintsika eny an-tanàna io eny amin'ny fiarahamonina tena misy io zany responsabilité partagée ianao ve de hoe maloto ny tanàna de hoe ny mpitondra tsy manao ny andraiky tsy azafaty misy responsabilité tsika ponina ihany keo anatin'le izy da aloha raisiny ny antso manaraka miaraba allo fahasalamana salame ia mahafinaritra anareo moa zany dia manao mizaka manao fandalina na mampasanzava misy de mitarika alina say dia iavahanareo say dia mamela ny olona ny heviny zavatra irasirikarehetra ngamba dia ity aloha misy tolona teo ary tsy mora nanala n'ilay zalahy iny io dia manao le taony an'le soatiniko dia fahaizany fanjakana ankehitriny sorta tsy sinrentsony satria vazahany io ny tsarana le fanjakana ankehitriny fa ny any malasa fisainana ary misy tonakolakilosy kely ihany dia tsy le miaramila mbola sa manao nire filazany reny raha izy reny sika ny tantara dia miaramila no ny selon baba generaly tam'izany mbola vao aja le hoe ambony rindra eo amin'ny grady zany ary ny tranainy eo amin'ny taona misy sopoavina zany teo kabary zao fotoana zao dia hoe tsy mangina be tsony ny miaramila eka tsy angingina raha misy zavatra tsy rarina tsara nataonareo teo nanala ny palasa loso iny fa miaramila ianareo miaro tanindrazana ao anaty fitondrana republikana tiako zany adevitra te asa na mediditra am'izany any le fikeonandona tsy fifandesen-dahatra firenena fa efa nisy fitondrana miaramila teto nao zay vitan'ny amiraly fa de reny moa ny vokany verina tamin'ny mpamaty vola ara-dalàna sy ny sisa ihany de niezaka nanala mijejany filazam-baovao akoatran'ny hainao manjery mpanjakana zay mbola tam'izao fotoan'izao moa dia manasipaso tonga fotsiny nakony
Kaitaloha fa be dehibe le zavatra tokony atao amin'izany ary ampahitsina sy ampaletletena ary fahavonona tena tokony hidirana aminareo hoe tany republikanina misy miaramila filohalina republikanina be dehibe zay le raha tsika nefa mbola andiza amin'ny fransay nositsika iny mo mety ho sarosarotra ihany ahoana zany zao le vara madamo sa iny ny telesolom-basy so tanana mazava amin'ny lafiny fiarinana sy fitandrana ny arim-pirenena ke dikan'ireny ka be dehibe ny zavatra tokony atrehan'reto mpanjakana nahazo teo amin'ny tolony reto a dia menazy ny maherery misaozanareo zay ny adidy manaraikitry ny ataontsika hoe tenan'ny tolona ho an'ny fahafahany Madagasikara dia ny mirahina zay lizy dia ny mifiraisakiny zay a miseho amin'ny hoe tsy hoe anao ady sisika sa miditra ao anaty fitondrana fa ndaloha raisina aloha efa mety miarabara mbola tsy tena vonina izy dia mitondra ny fahaiza-manaony ihany koa fa tsy manao takalo an'izany no sezana sy ny tsisy ndaloha raisina aloha